feno fifaliana no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny Facebook sy ny page Facebook na ny compte amty fotoanan'io mahafinaritra de mahafinaritra ty. Eto Frantsa mengy eto Paris eto no itondrana fampianarana foy sy fampahirezana foy ho atsika menakavy zay andraisana lesona ho eo amin'ny fiainatsika mihitsy afahatsika mahalala ny hoe inona no sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Ity émission ty raha marina dia sady mba nataoko manokana ihany koa ho atsika vahoaka tia Frantsa, tia Europa, tia ivelany rehetrarehetra ty tena hoe nieritseretiko hoe mba amezana toro lalana ho atsika rahalahy sy anabavy aty ampitan-dranomasina rehetrarehetra ty. Misy tenin'Andriamanitra mangin'ny tompo ahy eto mana hoe eto amin'ny Salamo faraky amin'ny 20:1 mana hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho avaiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozoozo ane ny tongotra aho ary tsy ho rendrenany ny mpiaro anao. Izay tenin'Andriamanitra eny mba tiako itondrana lesona foy ho atsika menakavy. Matetika rehefa mialany a Madagasikara ny olona ka tonga ty ampitan-dranomasina dia zao anisan'ny toe-tsaina, anisan'ny mibaiko atsika ty a Madagasikara ka mahatonga atsika teo akaty ampitan-dranomasina dia zao toe-tsaina zao mana hoe sahirana ny malagasy, mahantra ny firenena, tsy ahitana asa eto Madagasikara ao anaty olana arabola, fa rehefa tonga ny velany, tonga ny ampitan-dranomasina dia tafita. Rehefa tonga ny ampitan-dranomasina any Europa, any Frantsa, manakarena, tonga ny euro, tonga ny vola, tonga ny zao sy ny sisa, zany daholo zany anisan'ny mibaiko ny akamaroan'ny olona. Fa eto Madagasikara sahirana sy ny sisa. Mety ho marina zay amin'ny lafiny ray, mety ho marina zay amin'ny lafiny ray. Fa ho atsika zanak'Andriamanitra kosa, ho atsika mpino dia misy toe-tsaina tena mibaiko atsika mpino mihitsy. Mibaiko atsika mpino mihitsy dia ity tenin'Andriamanitra ty hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avaiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Itsika zanak'Andriamanitra ry havana dia manana statut manokana mihitsy. Tiako ianao tsy ampitovy ny tenanao mihitsy amin'ny olona tsy mivavaka, satria ny olona tsy mivavaka dia mitovy daholo ny ao an-tsainy, vola ny heriny, fahaizana ny heriny, diplôma ny heriny, fahitahitana sy fahalalana olona ny heriny, ny zay zavatra mety fahaizana kely ananany no heriny. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra dia manana an'izao toe-tsaina izao mana hoe ny Andriamanitra rery ihany no heriko, Jesosy rery ihany no heriko, Andriamanitra irery ihany no heriko. Zany no mahatonga atsika tsy mety ho diso fanantenana mihitsy. Tao anatin'izay andro vitsivitsy natongavako taty Frantsa taty zay dia nahitako fiainan'olona maro, fanerasarako tamina malagasy vitsivitsy moa zany fa tsy hoe maro ny fanerasarako tamina mpino, tamina fiainan'olona. Fa maro amin'ny olona tonga ty avy eo no diso fanantenana. Ao zao ohatra ireo malagasy miainga avy any Madagasikara dia mieritreritra hoe rehefa manambady vazaha dia lasa paradisa amin'ny fiainana. Maro ireo malagasy vehivavy, tovavy mieritreritra hoe rehefa manambady vazaha dia mety ny fiainana dia lasa be mihitsy, tafita ty andafy. Fa maro amin'ireo no tafaresaka tamiko fa diso fanantenana satria tsy vitsy amin'izy ireo ny lasa ohatrany hoe sanatria ao anatin'le tokantrano miaraka amin'ny vazaha, sanatria lasa ohatrany hoe mpanampy izy aty, lasa ohatrany hoe mpanampy le vazaha io dia
sady tsy mitantana vola ny tsisy nininina tantanana fa de hoe tonga ty fotsiny de tonga ty eto de miaraka amina vazaha de tonga eto tena diso fanantenana tanteraka hoe atao tsy araka ny eritseretako azy, tsy araky ny eritseretako azy. Zany no ampaherezako tanteraka mihitsy. Atsika mpanompon'Andriamanitra, atsika mpino aza de diso manao calcul loatra. Raha Andriamanitra no naniraka anao aty, raha Andriamanitra nandefa anao aty, de izy ihany koa ny tantana ny fiainanao, izy andray atanana ny fiainanao, ary ninona adinao sy ady lalovanao ho raisin'Andriamanitra tanany zany, ary tsisy nininona tahoranao zany mihitsy rehefa Andriamanitra no andray tanana ny fiainanao. Fa rehefa mieritreritra fotsiny ianao hoe vola ny heriko, karama ny heriko, hitady vola ny tsy maintsy manan-karena any, mety ho diso fanantenana. Indrindrandrindra raha mpanompon'Andriamanitra, indrindrandrindra raha mpanompon'Andriamanitra. Zay eto mampahery mihitsy andreo malagasy ao anaty olana, ireo rahalahy sy anabavy miperaky eto Frantsa ao anaty olana. Zany moa ny antom-pisina eto zao, zany ny antongavana eto ifampahery aminareo ary ampianatra anareo. Ienonao misy fotoana ianao efa tena diso fanantenana, ienonao hoe tsy araky ny eritseretanao mihitsy ny zavatra misy rehetrarehetra, ienonao hoe miasa ary misy amitsika tena miasa, misy amitsika mitady vola, fa tsy arakaraky ny idirany vola ihany koa ny voany aty. Ianao mieritreritra hoe mahazo zo ero aty vola be ohatra zao, fa avy eo anao mandinika fa tohatra ny ananan'olona trosa ihany aza, ohatra ny tena ao anaty olana zany, ohatra ny ao anatina problema, ohatra ny tsy mety mahangom-bola zany. Tsotra le antondriavana. Indrindrandrindra ianao ara-pino mijery ny ty fandarana, tsy tian'Andriamanitra ianao iantehitra amin'ny karamanao zany, tsy tian'Andriamanitra ianao iantehitra amin'ny herinao zany. Raha eto amin'ny aty Eropa, aty Frantsa aty, aza metehitra am'zany. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra hoy ny mpanao salamo, avaiza ny famonjena? Ny famonjena de avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tian'Andriamanitra ianao hitodika tanteraka mihitsy amin'Andriamanitra, ary ny herinao rehetra, ny fiainanao rehetra de ao amin'Andriamanitra ineriana. Zany ny planin'Andriamanitra ry havana malala. Tsy tian'Andriamanitra hitehitra amin'ny herinao. Dinio zao zavatra resako aminao. Io vao nampaherezako rahalahy anankiray zay androany maraina. Nanantona anahy ty rahalahy ty de za pasteur ao izy ambinina asa be mihitsy eto Frantsa, mahita asa foana. Fa saingy zao pasteur ao izy tampotampoka eo a, potika daholidaholo zay vola natsangako, zay vola nangonina, tsy mety mahatsangana na inona mihitsy. De misy zavatra ohatrany tsy mandeha tampoko zany, de avy eo indray ravarava tampoko eo le asa, rava tampoko eo contrat, de avy eo indray mitsangana kely indray pasteur amin'ny fiainako, de avy eo indray rava, ary be da be mihitsy hatramina resaka tsy hoe fidiram-bola ihany ny ravarava ty, fa resaka tokatrano be da be koa ny olona rava ao anatina tokatrano sy zavatra ohatra zany. De zao nampaherezako an'io rahalahy io, misy zavatra tokony ho fantatsika fa ny olona samy manana ny heriny eto, samy manana ny zavatra ianteherany. Ohatra zao ny vazaha aty Frantsa, efa ela izy ny ainana teto, manana ny fahaizany izy, ary efa nanana ny volany izy, efa teto ny nalehibe azy, ary manana ny asany izy, manana ny asany, ary manana ny toerany, ary mba manana ny fahaizany sy ny atodohany ihany koa. Ka raha ianao vao tonga omaly, vao tonga tamin'ny heritaona no ifanitsana amin'ireny, ifanitsana amin'ny olona zay efa teto ny teraka, teto ny fiainany, izy ny tompotany eto, ianao vao tonga 2 taona 3 taona, de ho zany mipetra tsara. Fa tsy afaka ifanitsana amin'ireny ianao raha ny herin'ny tenanao fotsiny, raha ny fahaizanao fotsiny. Faible ianao. Ny olona efa mahalala zavatra betsaka, efa mahalala ny lalana aretady dio, fa tsy enao rery ny firenena eto, fa be da peny zay mba hitako eto karazana firenena maro eto, ary manana ny fahaizany daholo. Ka raha vao tonga avy any ianao koa ianao za ikarama be eto, ampiasany heriko, ampiasan'izao a, be da be ny olona efa mahay lavitra noho ianao teto,
be da be ny olona mana-tsaina lavitra anao ianao, be da be ny olona efa napiasa force lavitra anao ianao, be da be nefa napiasa atodo teto. Noho izany tsy ny herinao no tokony anterinao, tsy ny fahaizanao, fa efa misy nahay lavitra anao ianao teto ary misy natanjaka lavitra anao ianao teto. Tadidio ihany koa ny zavatra tokony takatsika aty ivelany aty, fa itsika manao ody gasy any Madagasikara, manana ny ody gasy tsika, fa manana lavitra koa ny olona aty ary matanjaka lavitra noho ny ody ratsy ny famisaviana avy any Madagasikara any. Manana an'ireo rehetrarehetra hitanao rehetrarehetra eo, manana ny odiny sy manana ny heriny, ary manana ny demoniny koa izy. Ary be da be am'ireny mampiasa herin'ny maizina eto aty a Frantsa aty, mampiasa ny odiny koa izy, mampiasa ny fahaizany sy ny heriny ihany koa, mampiasa ny heriny, mampiasa ny fahaizany. De raha tonga eto zany ianao de mba inona ny ianao? Raha mieritreritra ianao fa ny ody gasy kelinao ihany nentinao aty, to zany mantsy mipetra tsara, fa misy ody mahery lavitra noho ireny tsapako ataon'ny olona aty ampitan-dranomasina aty. Zavatra anankiray ihany ny azontsika iampeherana riavana, indrindrandrindra tsika eto Frantsa, tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mila an' Jesosy ianao, fa miletika eto ianao, miletika eto ianao ary rava sy potika eto ianao raha mieritreritra ianao hoe ny fahaizanao, ny herinao, ny tanjakao, ny afietsifetsenao nampiasainao eto, milentika eto ianao. Kanefa ihany koa ianao raha eritreritra hoe ampiasa herin'ny maizina sy ny herin'ny demony, misy olona mahery lavitra noho ianao. Zany natonga ny Baiboly miteny manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra, avaizany famonjena aby. Ny famonjena aby avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy ny heriko, tsy ny fahaizako, tsy ny fahalalako, potika raha za reriny eto, rava raha za reriny eto. Ny heriko de manana an'Andriamanitra, ny tanjako de manana an'Andriamanitra. Zany no mahatonga na fiainan'olona. Ary aty ampitan-dranomasina aty ny zavatra tsapako de be da be ny zavatra mampatahotra ny olona. Rehefa manatona dokotera ianao, samy hafa mihitsy manatona dokotera ny Madagasikara sy manatona dokotera aty a Frantsa aty. Fa rehefa manatona dokotera aty ianao de tsy maintsy miorooro fa na io cancer, na io mila opération, na io zavatra ohatran'ny zavatra grave be daholo zany. Rehefa manatona dokotera aty ianao ohatran'ny zavatra mampatahotahotra zany daholo. Izay olona miresaka amiko moa fa za tsy hoe mbola nanatona dokotera taty. Fa rehefa miresadresaka amina olona eo aretina tsy de hitanao hoe manahoana izy rehefa any Madagasikara. Fa rehefa tonga aty izy ohatrany hoe mila opération zany, de mila an'izao, de mila ty, de tsy maintsy atao an'ity, de zavatra ohatrany lasa lavitra be zany. Misy zavatra mampatahotra ty, misy zavatra mampatahotra. Izany no ilana an'Andriamanitra. Ary zay ny ampaherezako atsika menakavy aty andafindrika aty ampitan-dranomasina, indrindrandrindra aty amin'ny firenendehibe aty. Aza mieritreritra fa ho tafavoaka moramora aty ianao raha tsy misy an'Andriamanitra. Rehefa ny Madagasikara manko ianao de mite eritreritra an'izany daholo ny tsika le miazakazaka maka aty hoe hoany efa tonga de milamina be any, rehefa tonga any tonga de mandroka vola, rehefa tonga any de zao, rehefa tonga any andafy de zao hero nininy. Fa tsy zany ny zavatra hita eto. Be da be ny olona mirotoroto eto, be da be manana problème eto, be da be miboaka ny trosy eto, be da be ny tsy mahita lalakaly eto, be da be mikorotana tokantrano eto, betsaka ny olona ao anatina problème mavesatra. Zany no iantsonay anareo. Mila an'Andriamanitra ianao, mila an'Andriamanitra ianao. Ary na ianao efa tena anatina famoizana ko tsy hitanao intsony hoe inona ny atao eto, ahoana ny atao. Averiko indray mandeha, napiasa ny herinao sy ny fahaizanao ianao, mety napiasa ny tanjakao ianao, napiasa ny atidohanao ianao, de io ianao tena miodikodina fotsiny misisy. Tsy hitanao intsony hoe zany alefa tena very repère tanteraka ianao. Very repère tanteraka ianao ary tsy hitanao intsony hoe iaiza ny nametrahako ny tongotra, ahoana ny traceko ny fiainako. Zany no ilana an'Andriamanitra. Te hivavaka ho anareo
ary te tsodrano anareo satria ty vidéo ty tsy de hoe atao lava be loatra fa indrindra atsika te Ampitan-Dranomasina ty tena hoe matoa anao ny sendran'ity fandarana ty sendran'ity vidéo ty de Andriamanitra miantso anao mihitsy, Andriamanitra miantso anao fa tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao. Tsika sendrasendra nahitanao zao fandarana izao, tsy zavatra mandehandeha ho azy nahitanao zao fandarana izao fa Andriamanitra miantso anao mihitsy hoe mila an'Andriamanitra ianao. Na ianao le mpaniratsira fivavahana reny azy, mpananiany fivavahana, ianao le tsy mino an'Andriamanitra io mihitsy. Misy amintsika mijery an'ity fandarana ity, tsika mihitsy le efa nahazo ny culture teo hoe tsy misy Andriamanitra, tsy mila an'Andriamanitra, ny avy fiainako ny avy vola ihany ranga fa aza-dalaina am'izany fivavahana zany a. Za zarebirebena am'izany fivavahana zany. Ianao mihitsy rahalahy, ianao io ny atsoko fa tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao. Zany manko ny atsika rehefa ela ny ela de lasa hoe vola ary mampalahelo de zao maro amintsika ny tsy manana fotoana intsony hieritseretana an'Andriamanitra. Maro amintsika ny tsy manana fotoana intsony hieritseretana fiainantsika sy hieritseretana an'Andriamanitra satria tototra ao anaty ady loatra, tototra ao anaty olana, vao fo maraina de aiza indray ny tany ale, aiza ny vola, aiza ny voana, aiza ny zao. Fa matoa ianao misangodina eto Frantsa eto ka tsy hitanao intsony zay tany ale de miteny aminao hoe vavaka ny ilainao. Avaiza ny famonjena hoe mpanao salamo, famonjena de avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Aza manamafo, aza mieritreritra hoe ianao no tena dadany eto fa ary na ianao ara matsapa ahilikiliky ny olona namanao lasa tsisy indraindray ne zany ianao mieritreritra mananavany eto, manana namana, manana fianakaviana fa na ianao ara matsapa ohatra ny tsisy pijery tsony, tsisy mandray tsony, tsisy miainy tsony, sisy nda ho hitady an'Andriamanitra, nda ho hitady an'Andriamanitra, nda ho hitady an'Andriamanitra. Fa ny famonjenantsika deo amin'Andriamanitra rerena, ny famonjenantsika deo amin'Andriamanitra rerena. Rehefa la niaiky ianao nitady vola, nitady asa, nitady inona, zao anao zao mitady asa etsero mihodikotina fotsiny tena tsy hitanao mbola veriko any antsika sendrasendra ny ahitanao n'ity fandarana ty. Fa Andriamanitra efa miantso anao hoe andao hitady ny tompo, andao hitady famonjena. Ianao tsisy nizaniza miaino anao, tsisy mijery anao, zay rehetrarehetra nieritreretinao antenaina sy idadavana famonjena efa manomboka miala paozy izy tsika zay ny fitenitsika azy. Ilozan'ny olona hiady rereo anao ary indraindray anao tena te hamoy fo hoe tena inona ny ataoko andeha hiverina any Madagasikara sa inona ny ataoko sa hitady olona kakotaratasy sa hitady olona hialokalofana sa na ianao ara zao mieritreritra an'izany de mitady mbola sanatria andeha anao adalana sy hoe hitady olona hialokalofana sy sanatria hisoloky ihany koa azy. Zao ny fotoana hitodianao amin'Andriamanitra, zao ny fotoana hitodianao amin'Andriamanitra. Aza metehatra amin'ny herinao, efa nitady vahaolana foana ianao hatram'izay ary nieritreretinao hoe asa ny vahaolana ho mila manana asa hatram'izay anao nieritreritra an'izay foana, asa, vola, ero, ny famonjena ho Jesosy de avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra, avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Engany ho tahin'Andriamanitra ianao de ho feno fahasoavana, avy anao amba hivavaka ho anao ka tonga ny fonao sy ny fananao ary ny sainao hitodiky ka tsy hitehitra nizaniza sy anatena nizaniza tsony akoatra n'Andriamanitra zay engany mba tena hitehitra amin'Andriamanitra tanteraka ianao ary manatena n'Andriamanitra tanteraka mialatsiny fa misy miantso ihany ao nelanelan'izay etoka mbavaka nareo mba ho tahin'ny tompo amin'izao fotoana izao. Mivavaka Jesosy io ho andreto ralahy sy anabavy reto, misy amin'izy reto koa tena ao anatina ady, ao anatina olana ary ao anatina fahaverezan-kevitra tanteraka fa manantena fa naiza misy an'izy ireo eto ambonin'ity pilany etan-tany ty de tehatra aminao izy, nitady anao izy, hitady famonjena aminao izy ka tsy tehatra amin'ny heriny na ny tanjany na ny ody ratsiny
fa zao no fotoana itedava nytanteraka anao ary animpony anao. Hitanao naizanaiza misy an'izy ireo, na eto Frantsa na ny Belgique na ny Allemagne na ny Koweït, naiza za de mivavaka tompo fa eto ny fotoana hitainao ka nikafanao lalana, eto ny fotoana andraisany anao ka hitodiany tanteraka aminao, hitodiany aminao, ary tsy maintsy mitodika aminao ny fony sy ny sainy, tsy maintsy mitodika aminao ny fo sy ny sainy. Ny famonjenanay dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ho tahinao ny tompo sy fandarana zany. Amen. Ho tahin'ny tompontsika menakavy dia ho feno fahasoavana daholo. Ho atsika eto Frantsa sy ny manodidina rehetra, eto Paris, eto Paris sy ny manodidina moa zany. Dia sabotsy ho avy izao etsy amin'ny Paris 9e no fotoanatsika eo amin'ny Chapelle Taillebout, Paris 9e, aitsika izay toeran'izay. Efa mandeha na publication any dia raha ohatra ianao ka tsy hitanao le toerana dia mandefasa MP na ohatra zany dia hitatsika eo ny anoronanao ny adresy fa hanampy anao zay dia hivavaka ho anao. Handray an-tanana amin'ny fiainanao ny tompo. Ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.